Fantatra atamin'ity herinandro ity fa nitsangana ny kolektifan'ny kandida ao Antananarivo ao ary manaramaso akaiky ny fizotran'ny fifidianana izay ho atao amin'ity androandroany ity mba hialana amin'izay mety ho endrikendriky ny halabato izay mety ho isy eo toy ny efa hita isan-taona moa izany. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa naisanandro eto. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Fa milony idirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay fanambaran'ireo kolektifan'ny kandida izay dia andao ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Manao krismasy sambatra eny an-tanimora ingahy kolonely. Nanao fanamina tafika malagasy izy sady nanatona ireo zandary mandamina ny famoivizana teny anosy zato ary nitonona ho kolonely. Nampiahiahy ny fihetsiny ka nitaky ny karatra mahamiaramila azy ny zandary. Tsy nanana ingahy rainy ka nanokafa nafanadiadina. Nandritra ny famotorana no nahafantarana fa misandoka ho kolonely izy ary malaza ho manindry sy misoloky eny amin'ny toerana misy azy. Natolotra fampanoavana eny anosy tamin'iny androny omahaliny izy ary voatazona vonjomaika eny an-tanimora. Ny raha nahita ihany koa sy ny raha mahalala fa nisy ny endrika fanavakavahana izay tao anatin'ny kabarin'ny tojiravalonmanana tamin'iny faradoboka izay nataon'iny ka isany naneho hevitra mahakasika an'izany moa i GASY Fanirisoa ary nilaza ny tenany tamin'izany fa tsy mendrika ho ben'ny tanàna ao Antananarivo ny kandida manavakavaka foko. Nandritra ny faradoboka nataon'ny kandida GASY Fanirisoa teny Ankorondrano andrefana tamin'iny andron'ny faradoboka iny no nilazany fa tsy mendrika hitondra ny Antananarivo renivohitra ny olona manavakavaka foko. Antananarivo dia renivohitra Madagasikara ka tsy tokony hiseho izany fanavakavahana foko izany satria mipetraka ao Antananarivo avokoa ireo foko 80 manerana ny nosy. Ny kandida tojiravalonmanana moa ity lazainy GASY ity izay nilaza fa tokony merina ihany no hitondra any Antananarivo nandritra ny fandaharana manokana izay nataony tamin'iny alahady iny. Raha mahalala ihany koa fa amin'ity androandroany ity no hanaovana fifidianana amin'ny kandida ho ben'ny tanàna izay. Ary fantatra ihany koa fa nitsangana ny kolektifan'ny kandida ao Antananarivo renivohitra ao ary nanao fanambarana iraisana moa izy ireo fa manaramaso akaiky ny fifidianana izay hatao amin'ity androandroany ity ary manahy mafy ihany koa izy ireo amin'ny mety hisy ny hosoka amin'izay Voka-Pifidianana hivoaka eo. Ka tsy anaiky hatramin'ny farany izy ireo raha toa ka misy izay endrikendrika halabato sy ny maro hafa izay fa aoka ny tena safidin'ny vahoaka no hivoaka araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Manoloana ilay resaka kotie Simerina aoka tsy verina intsony ny fanenjehana ny kotie toy ny tamin'ny taona 2020. Tsy fanadino ny tantara ratsy izay niseho tamin'ny taona 2020. Nandritra ny ady nisy vokatry ny fifidianana teo amin'ny filohamperenasa tamin'izany Andriamatoa Didier Ratsiraka sy ny kandida Marc Ravalomanana dia nanangana ny zanadambo i Marc Ravalomanana nahitana ireo olona izay misetrasetra sy olon-tsotra mody natao hoe réserviste ary nomena basy sy fitaovam-piadina. Ny mision'ireo zanadambo ireo tamin'izany dia nanenjika ireo olona tsy tian'ny Ravalomanana indrindra fa namono sy nanenjika ny kotie maro. Olona miisa 290 no maty novonoiny zanadambo tamin'izany fotoana izany. Ka aoka izay ny famohazana resaka fanavakavahana merina sy kotie izay fohazy ny tojo ankehitriny indray hoy ireo olona izay naharaky ny tantara nisy tamin'izany fotoana izany. Mbola ao anatin'ny resaka fifidianana izay hatrany dia nanao fanehoan-keviny ihany koa i Fanirisoa Ernaivo izay fantatsika tsara moa izany Fanirisoa Ernaivo zany fa miaradia amin'ny anatin'ny antoko-panositra ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Fikasana halabato araky ny nambarany. Raha ny nambarany hatrany tao amin'ny pejiny dia karaha-pifidianana tao amin'ny arena tsy nisy naka teny amin'ny fokotany marobe miisa 7 alina isa eo no efa vonina handefasana olona hifidy zay olona tiana hampandanina ary olona efa ho anarivony no nifanina hangalabato ho an'ny kandida izay tohanany fitondrana araky ny nambarana hatrany.
Nilaza ihany koa i Fanirisoa Ernaivo fa manana ny saritapaka an'ireo olona nofanina hangalabato ireo ary afaka avoaka izany raha ilaina ho izy hatrany. Raha izany ny zava-misy dia tena mahita tao mihitsy i Fanirisoa Ernaivo izay tena mahita ny zava-misy any Madagasikara any na dia aty ampitan-dranomasina aza ny tenany. Mbola i Fanirisoa Ernaivo ihany manoloana any resaka tsipikanety be indray dia naneho hevitra mo izy tao amin'ny pejiny tao nilaza fa tsy nisy ny raharaha ny mpanao tsipikanety be ary isan'ny tsy ny raharahany izany mo ny fitondrana izay mijoro ankehitriny. Nodisoviny ireo mpanao tsipikanety be anefa izany fanambarana izay nataony Fanirisoa Ernaivo izany ary nilaza mazava tsara izy ireo sy nisaotra ary nankasitraka ny filohan'ny malagasy sy ny fitondrana ny fédération tsipikanety be malagasy izay nanao champion du monde tany France farany teo iny. Eo amin'ny resaky ny fandraharahana indray dia mpandraharaha franco-malagasy iray no tratra nisy loky tao Dubai. Lehilahy iray raiky amin'ny 30 taona fantatra amin'ny fanomezana anarana hoe GMA, tompony orinasa Golden Tate General Trading LLC no sarona tao Dubai noho ny fisolokina tamin'ny endriny maro. Nahiditra amponja vonjomaika ao awiry izy tamin'ny 7 novambra rehefa avy nantao fanadihadiana tao anatin'ny efatrandro. Saika tsy misy sorabola sy fisolokina ary hosoka amin'ny fifindramonina no iampangano io franco-malagasy izay sarona tao Dubai io. Efa nisy ihany koa ny mandadare makasika azy amin'ny raharaha tsy mazava sy fisolokina tao Madagasikara tao. Efa tafiditra tamin'ny firagoavana tao La Réunion koa ity franco-malagasy teo anelanelany taona 724 sy ny taona 24 araky ny loharano vaovao ray hatrany. Izy ihany koa no mpamatsy fiara tsy ara-dalàna izay efa niharandoza ary koa ovaina ny kilometrazy. Olona misy 520 no efa voasolokiny tamin'izany ka lany vola tamina fiara tsy ara-dalàna ary ihany koa tsy tonga akory ny livraison. Efa mandeha ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana ao Madagasikara ao mahakasika ny raharaha momba io fiara io. Nokarohin'ny Interpol izy izay midika fa afiragoavana ity nataony amin'ny firenena maro ity. Raha ny loharam-baovao voaray hatrany efa misy voasambotra ireo mpiray kombakomba aminy ary efa nahiditra amponja Antsiafahy sy eny amin'ny firenena hafa. Midika izany fa tena efa lasa international mihitsy ny fisolokiny ireo malagasy izay tena matianina amin'izany resaka fisolokina izany. Fa dia nahoana loatra re izany no malagasy tato anatiny ity volana ity no malaza ratsy amin'izay resaka tena ratsy zay foana any ampitan-dranomasina any. Tahaka ny niseho tany Komoro zao dia nalaza amin'ny halatra, dia izao ndray dia nalaza amin'ny resaka fisolokina izay. Izay sy zay mo no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahisan'andro eto. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.